Petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany Timoty voalohany toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahaenina. Enotsika ampanajana sady eritreretintsika tsara ny tena nambaran'Andriamanitra ny sitrapony. Hoy ny apôstôly masina amintsika. Ary noho izany dia mampahatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako taminao. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa namahery sy fitiavana ary fahononana tena. Ko aza menatra ho vavolombelon'ny tompontsika na mpifatony ianao. Tana amin'ny finoana sy ny fitiavana amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema zay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fitehirizan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatinao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalana Jehova. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika. Dia isika ifona, dia isika nitrotena io mason'Andriamanitra. Tompo amin'saonanao zay ny amin'ny fanomezam-pahasoavana omenao amin'ny fanahy masina tamin'ny fametrahana ny tanana taminay. Nametrahana tanana zay tamin'ny batisa, tamin'ny fanasan'ny Tompo, tamin'ny fanokanana maro samihafa. Indrisy nefa Tompo, adinonay izany. Fa nisy zavatra nomeny fanahy masina anay, verinay, ka nanjary fanahosa anatinay. Ianjadiny olana maro samihafa ny fahalemena, ny fahotana, mamindrafo aminay. Menatra izay tsy afa-mijoro vavolombelon'ny Tompo, matahotra fahoriana, matahotra fitsapana, mamela amin'ny lokay, mamindrafo aminay. Diovy izay efa pahotana, sasao madio izay efa keloka. Tsy natazona ny finoana koa izahay, ary ny vilivily amin'ny anganongano, tsy mazaka fampianarana madio, tsy mazaka fananarana. Ka ny mariky ny teny tsy misy kilema dia tsy voatazonay. Fa aleonay mihaino zava-poana any velany, mihaino fampianarana hafahafa, mamela amin'ny elokay. Tehirizo izay Tompo ao amin'ny fanahy masina. Maro ny tsy matateraka anay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao. Mihaino anay ka le valivavaka izay, fa noho ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen.
manao izay mibebaka marina tsara ka vonina ny ray ny fanambozan'ny fanamasina mitsangana ny tezo mafaly famela ny fahotantsika ny Kristy ao amin'ny fanahy masina. Hoy ny apôstôly masina, araka izany koa ny fanahy masina, ny fanahy mamonjy ny fahaleoventsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy ny fona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Fa ny zavatra dia miara-miasa koa izay tian'Andriamanitra, dia izay ho antsara ny fikasana. Hitovy endrika amin'ny zanany, izay niteneniny dia nantsony, azay nantsony no amariny, azay no amariny no mely voninahitra ka niodioviny. No zany ary aho, dia vovela sy voafafako ny fahotanareo, ny amin'ny anarany Kristy Tompo, samy amin'irany Tompo ianareo. Itenin'Andriamanitra mirobolary sady iomanantsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana izay makina ny teny ao amin'ny soratra masina tsika riavana. Vaky teny voalohany dia izay hitantsika ao amin'ny Exodosy toko 5:30. Ny andininy 7:30 hatramin'ny andininy 5:30. Exodosy toko 5:30. Ny andininy 7:30 hatramin'ny andininy 5:30. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesoa. Ary hoy Mosesy tamin'ny zanak'Israely, indro efa nitonony Jehovah anarany Bezalila zanaky Ori zanaky Ora avy amin'ny firenen'i Joda, ka efa nofenoy ny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiratan-tsaina
sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia ny amoron-tsaina na ho asa-kanto sy ny asa volamena sy volafotsy ary varahina, ary ny amboatra vato alatsaka tranotranony sy ny andrafitra hazo, anaovana izay asa-kanto samihafa rehetra. Ary ny fahaizana mpianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao am-pony, dia izy sy Oholiaba zanaka Isamaka avy amin'ny firenen'ny Dana. Ary efa nofenony fahendrena izy roalahy hanaovany taozavatra samihafa, dia ny an'ny mpiasa tefy sy rafitra ary ny an'ny mpanenona mahitenona samihafa soratra, dia amin'ny manga sy volomparasy sy mena ary amin'ny rongony fotsy madinika, ary ny an'ny mpanenona, dia ny ho mpanao ny asa samihafa sy ho mpamorona asa-kanto. Vaky teny faharoa, epistily an'ny Kortianina, Kortianina voalohany toko faharoa, andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo. Kortianina voalohany toko faharoa, andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny enina amby folo. Rehefa hita zany dia izao ny hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianariny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianariny fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka amin'ny fanahy izahay, fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izany amin'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka amin'ny fanahy no hamantarany izany. Fa ny olona araka amin'ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'ny olona. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Hofaranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka. Filazantsara nosoratan'ny Marka, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Vakitsika eo am-pitsanganana rehefa hita. Ny andohan'ny filazantsara ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro izao maniraka ny irako ialohanao, izay amboatra ny lalanao. Injany misy feo miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra, ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibo-hoditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe: avy ao ariko ilay mahery noho izao, ka tsy mendrika hiondrika hamahany fehikapana aza aho. Izao efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaka antsika Tompo. Andriamanitro, rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao. Ankehitriny dia tsy mitsahatra miantso ny anaranao izahay noho ny fahabe famindram-ponao. Ary voavaky teo ny teninao masina izay hitondra fampianarana ho anay, mba hahafahanay manara-dianao sy manaraka ny didinao. Tompo, alatsao amin'ny mpanomponao ny herin'ny fanahy masinanao, mba i teninao no entiny ho anay. Ary izany Tompo ny fangatahanay mba hanazava izany teninao zany ho aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay sirina izany. Amen.
tononona aminao ny fiadanana ho anao izay manaraka izao fampianarana izao na natokantrano na ety amin'ny fiangonana. Korintianina voalohany toko 2. I Korinto tanàna lehibe any amin'ny tany Grika. Tsy mba tahaka ny fiangonana tany Efesosy, Spirma, Pergamos, Tiatira, ireo fiangonana 7 lazain'ny Apokalipsy dia efa tsisy tsony. Ireo no lasa tany Silamo. Fa i Korinto mbola ao amin'ny tany Grika zany izy. Serana tsambo 3 satria Seknos na Preskila i Korinto mamaritra azy. Zany dia milaza fa foiben'ny kolotsaina maro samihafa i Korinto. Ary anisan'ny foiben'ny kolotsaina Grika tamin'ny fotoan'andro. Foibe fielezan'ny filôzofia maro samihafa koa tamin'izany fotoana. Ny sofista, ny platonisme, izany rehetra zany efa talohan'ny Paul daholo zany. Ny epicurianina, ny filôzofia stoïque na stoa natao hoe filôzofia deportique satria varavarana ny dikany hoe stoa nazona ny teny hoe stoïque. Rehetrarehetra zany tao Korinto nisy fiangonana kristianina nalaza, nandroso. Maro ny mpampianatra ny fandimby tao ngezalahy, tao ry Petera, tao ry Apolosy, tao ry Paul sy ny sisa. Kanefa rehefa nandroso ny fiangonana dia niteraka fizarazarana izany. Fa nitsindry ny mpiangona na ara-pahalalana na amin'ny arena na amin'ny ara-panahy. Misy indray manindry amin'ny ara-panahy izay mahay maminamy, izay miteny tsy fantatra, izay tahaka an'izao. Misy nanan-karena amin'ny arena ampananana ranofo dia nanindry koa izy. Misy indray nanam-pahaizana ara-panahy sy ara-tsaina ka nilaza hoe izay mpianatra Kefasy na Petera, izay Paul aminy, i Apolosy izay filôzofa malaza avy an'Alexandrie, dia ny andaniny sasany nananatra zany i Paul. Izay natonga azy nanoratra epistily ho an'ny fiangonana tany Korinto. Mba jerentsika ny soramandry aorian'ny fiarabana sy ny fisaorana dia eo amin'ny andininy 10. Vakitsika ny soramandry eo amin'ny andininy 10. Ahoana ho sisa? Anatra noho ny fifampiandanian'ny fiangonana tany Korinto sy ny filazanany amin'ny torin'ny Paul filazany tsara. Ny toko voalohany sy toko 2 zany tsy afa-misaraka. Anatra momba ny fampiandaniana zany ny tapany voalohany. Toko voalohany zany manomboka amin'ny andininy 10. Potsipotsirin'ny Paul le ataony zareo hoe nareo mizarazara, nareo milaza tena hoendry amin'ny zavatra maro samihafa. Rehefa hoe Paul apôstôly amin'ny toko 2 dia mampitodika ny zareo amin'ny fanahy masina. Io ananareo rehetra ry zava-pona raha tsy mandray ny fanavoazan'ny fanahy masina ianareo. Na manao fahagagana ary nareo, na manam-pahaizana ary nareo, na mandroso ary ny fiangonana ka tsy manana fanavoazan'ny fanahy masina dia zava-pona. Fa nitoriteny koa Paul apôstôly Nazara tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoana ny fanahy, mba tsy horenanareo ny fahendre amin'ny olona. Na ny anao Paul manam-pahaizana be dia milaza koa izy hoe tsy ny fahaizako anio fa hery ny fanahy masina. Izany koa no afatra ho antsika ankehitriny hoe meteza havaozin'ny fanahy masina. Io fanavaozan'ny fanahy masina iny tena zava-dehibe amin'ny fiangonana, fa ny sisa rehetra dia endrika ivelany avokoa. Zavatra anankiroa no resahantsika amin'ny fanavaozan'ny fanahy masina. Ny voalohany izy manome zavatra, ny faharoa izy mampianatra. Izay ihany no jerentsika amin'ny tenin'ny Paul. Voalohany manome zavatra, faharoa mampianatra. Vakitsika ny amin'ny 2:20 amin'ny Korintianina voalohany toko 2, andininy 2:20 vakitsika. Fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao, fa ny fanahy zay avy amin'Andriamanitra. Mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Ka tandremo Paul apôstôly itsika ny resahana, ny fiangonana tany Korinto ny resahana hoe tsy Paul rery, fa ny olona rehetra efa olona efa mino ny resahana eto.
tsy fanano zao tontolo zao io. Izao tontolo zao eto zany dia izao tontolo zao a milaza frehana ny kosmos na ny kosmolojia, tsy zavatra avy aty ivelany zany no Paoly apôstôly no niraisitsika, fa fanahy avy amin'Andriamanitra, zay le atao hoe inner part amin'ny teny anglisy, avy ao anatin'Andriamanitra mihitsy no nomeny anao. Ary fanahy masina rehefa tonga dia manome zavatra, fantatrao ve ny zavatra nomeny fanahy masina anao. Tsy le fanontaniana ao Paoly apôstôly. Fanahy masina rehefa tonga dia manome zavatra iombonana, manomboka mibatisa antsika zany, manome famelan-keloka, famonjena sy ny sisa, fa manome zavatra manokana koa izy. Ianao ve mahafantatra inona ny zavatra nomeny fanahy masina anao manokana, mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Ny ankamaroan'ny mpiangona na amintsika na tany Korinto dia tsy malala hoe inona nomeny fanahy masina azy, inona ny zavatra nomeny fanahy masina anao. Ary mila mitanina matetika ny fanahy masina inona ny zavatra nomeny anao. Ary tsy miankina amin'ny taonan'ny olona io, fa na mbola kely ara dia omeny zavatra. Inona nomeny fanahy masina anao. Izay le fanavoazan'ny fanahy masina zay mitondra zavatra, ka io tsy foronana ety amin'ny tany ho Paoly apôstôly, ary tsy fahendrena amin'ny olona. Amin'ny 7:20 vakitsika, izany koa ny lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'ny olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza zava-panahy amin'ny olona araka ny fanahy izay. Sarotra ny mandray mitenin'ny Paoly eo satria izy moa zany sady filôzôfy izy no teolojiana. Fa tenenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'ny olona, zany hoe tsy le logia na logos na logia anareo io. Le logia mifototra amin'ny teny hoe géologie, psychologie, dia inona koa ny logia rehetra. Io tsy io, satria tamin'izany fotoana izany nandroso ny fianarana, nandroso natao hoe akademia. Taddia fa ny université zany tamin'ny andro zareo dia akademia ny fiantso azy. Ka tsy izany io Paoly apôstôly, izany toroteny zany, ny zavatra ara-panahy zany tsy zavatra ampianarin'ny fahendren'ny olombelona, ny sofian'olombelona, ataon'ny sofista zay nalaza tamin'izany fotoana zany mandehandeha, zay mifanohitra amin'izareo Sokrate, mifanohitra amin'izareo mpianatra Sokraty, zany mifananana malaza tamin'izany fotoana zany. Ka tsy ny fahendren'ireo olona reo ho Paoly apôstôly, fa teny ampianarin'ny fanahy, logos na logia ampianarin'ny fanahy masina. Zay le fanahy masina manome sady mampianatra. Io fanahy io zany tsy siansa ataonareo ankehitriny, satria nalaza tamin'izany fotoana zany tamin'ny tany Korinto sy tamin'ny tany tapahan'ny tany Grika natao hoe trivium, zay ny dialektika dia ny grammaire dia ny rhétorique, zay natao hoe trivium ianarany tamin'ny université malaza tamin'izany fotoana zany. Dia taterina izy ny ampy ny quadrivium, izay ny mozika, ny astronomia, ny arithmetika tao anatin'izany, izay le hoe quadrivium ndray. Ka mahatonga ny université ny Platone misoratra hoe nul n'entre ici s'il n'est géomètre, zay misoratra ngeza be mivandravandra amin'ny toeram-pampianaran'ny Platon. Ireo zany natao hoe le 7 arts tamin'izany fotoana zany, ny quadrivium sy ny trivium. Tsy izany ho Paoly apôstôly, zay ny mifehy ny siansa rehetra tamin'izany fotoana. Ao anatin'izany tafiditra amin'izany na ny médecine na ny sciences. Misy le olona malaza fatrao Hippocrates na Hippocrate hoy zareo manao sermon an'izany. Tamin'izany fotoana zany efa fantatra ny fisiany zany. Tsy izany ho Paoly apôstôly, fa zavatra avy amin'ny fanahy masina, ka milaza zava-panahy amin'ny olona zahay. Ka misy zavatra nomeny fanahy masina, saingy tsy ny olona rehetra ny mahazo an'io, fa na ao am-piangonana raha misy tsy mahazo. 7:20 vakitsika. Fa amin'ny olona araka ny nofiamy dia tsy mamandray zay an'ny fanan'Andriamanitra. Fa adalana aminy zany sady tsy azony, satria araka ny fanana matarina an'izany. Fa ny olona araka ny nofiany, ny olona psike resahana eo, raha zay ihany ozy izy tsy matakatra an'io zavatra avy amin'ny fanahy masina io, tsy miankina amin'ny diplôma amin'ny olona ny zavatra avy amin'ny fanahy masina, satria ny fanahy masina no manome araka izay tiany ny olona rehetra. Fa adalana aminy zany tsy azony
na mahatonga anao ampiangonana tsy azony, mahatonga anao mandany andro mivavaka tsy azony, satria tsy olona araka ny fanahy izy, ka tsy mahazo mandray ny zavatra ara-panahy izy. Misy zavatra omeny fanahy masina, fa ny olona ara-panahy ihany, ny tefen'ny fanahy masina ihany no mandray azy. Ary zany no mahatonga ny fiainana ara-panahy dia tsy mijanona fahalalana fotsiny, fa ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoritra afaka miaina lavitra ny soratra masina no ianao zay manana diplôma ambony, satria zava-panahy io, zava-panahy io. Manome zavatra maimaimpona antsika ny fanahy masina. Fantaro inona ny zavatra nomeny fanahy masina anao. Ny zavatra faharoa mampianatra izy. Vakitsika ny 5:5. Fa ny olona araka amin'ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantariny olona. Zay. Mahafantatra ny zavatra rehetra izy satria manana ny fanahy masina. Ka io zany tsy olona psike fotsiny no Paoly apôstôly. Manana ny fahalalana rehetra fa ianao manana double. Ny olona araka ny fanahy zany sady afaka mamantatra ny siansa rehetra amin'ny olona, ny maha-olombelona amin'ny olona, nefa afaka mahazo koa ny zavatra ara-panahy izy, fa ilay olona ara-nofo io tsy mahazo ny zava-panahy. Zay no dikany hoe ny olona araka ny fanahy dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantariny olona. Jaona 4:20 zay fantatsika tsara. Efa nitenenin Jesosy io amin'ny Jaona. Jaona 4:20 na 4:20. Jaona 4:20 ahoana ho sisy? Fa ny mpananitra dia ny fanahy masina zay iran'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra ny zavatra rehetra sady ampatsiarinareo ny zavatra rehetra ilay lazaiko taminareo. Zay le fanahy, mampianatra ny zavatra rehetra, mampatsiaro ny zavatra rehetra ny lazainy Tompo. Ary zay no mahatonga antsika raha mianatra zany tsy mahay, satria tsy miantehitra amin'ny fanahy masina. Mampatsiaro ny zavatra rehetra ny lazainy Kristy ny tenin'Andriamanitra. Ny ankamaroany ny zavatra tsaroantsika dia zavatra ratsy. Ary zavatra tsy avy amin'Andriamanitra ny tena tsaroantsika, ny tena mampiady atsika, ny tena tsahivintsika rehefa miady. Anontaniry ny vadinao na zanakao zany zay avy amin'ny Jesosy zany tsahivinao zany hoe. Fa zavatra tsahivina aminao tsy zavatra tsara mihitsy. Ampatsiarinareo ny zavatra rehetra nilazaiko taminareo. Ary zao no mahafa ny tenin'ny Paoly apôstôly satria somary manakitra kely tsika. Raha miveritsika amin'ny Korintiana 2:2-10 io hoe fa amin'ny olona araka ny fanahy kosa dia mamantatra ny zavatra rehetra fa izy tsy fantariny olona. Inona midikan'io? Tsy azony olona atao kajikajy ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra. Ny olona manko azo refesina. Ny zavatra rehetra azo refesina amin'ny siansa. Azo refesina. Efa misy koa natao hoe religiométrie zay fandrefesina ahoana ny ahavon'ny fahavahanao aminao. Ka le psike zany nazahoana ny teny hoe psychanalyse, ny psychologie sy ny sisa amin'ny psychiatre. Io tsy marefy olona ara-panahy Paoly apôstôly. Tsy afaka mandrefy anao io. Satria ny olona mahafantatra ny zavatra reny dia manao izy système reto raha reto mitranga olona mora menatra ianao. Ampianarina zany ny olona hoe actif, émotif, exubérance ny sisa oiaoy. Ampianarina ireny, azo ianarana ireny. Ny secondaire, ny primaire sy ny takan'izany. Raha vao malaza dia fantatsika ny olona malaza hoe segmon izy moa Fred. Ka tsy zany tio Paoly apôstôly. Raha vao refy ny olona ny zavatra ataonao, mbola tsy manana ny fanahy masina tsara ianao. Fa ny olona araka ny fanahy tsy voarefy ny zamy siansa zany. Zay ny dikany. Olona impréviste izy amin'ny zavatra ataony. Fa raha ianao tenenan'ny olona ho tezitra ianao dia tezitra ianao. Dia mieritrereta ianao. Hoe angalatra dia mangalatra ianao. Ilefy dia milefy ianao. Tsy manana ny fanahy ianao ny dika satria voarefy ny olona ny zavatra ataonao. Ny olona manana ny fanahy tsy fantariny olona Paoly apôstôly. Na ny fandraisany décision tsy mitovy amin'ny fandraisany amin'ny olona. Raha ianao fa voarefy ny olona ny zavatra ho ataonao, mandritra amin'ny taona ny psychologie anao,
ny raha lasitsainao tsy manana fanamasina ianao zay dikany. Fa ny olona manano io tsy mapetraka tsara io teny izy tsy fantariny olona. Fa misy olona zany kajiana dia fantatra. Tahaka izany ny anthropomorphisme. Jereny tarehinao dia fantany ohatran'izao ianao olona tia kely ianao sy ny sisa. Raha vao voarehefa ohatran'izany ianao tsy manana fanamasina. Efa nisy olona mpitoroteny lehibe nanandrana an'izany. Io olona io zany taloha tena nanana ny toetrany ary ratsy tokoa toetrany, hita amin'ny endriny tokoa. Ny ova fo izy io dia nifindra tanàna. Dia izy moa manan-karena sady mivavaka ny karakara amin'ny olona. Dia nandalo ny psikiatra malaza, psikanalista malaza, namonjy le toroteny ngara iny satria olona marobe ny toriny teny rehefa manao conférence izy. Dia ozy le anankiray metra-pamitaniana hoe io misy psikiatra sady psikanalista malaza mba fariparito aminay hoe izy niendriky le mpitoroteny. Dia niakatra le savant zany dia tomanany tsara le mpitoroteny. Ianao izy somary ohatran'ny triangle ny lohanao, ianao izy ohatran'izao, dia teneny daholo hoe ty kely sy takan'izany manindry ny madi. Mime daholo ny olona rehetra. Mime ny olona rehetra satria le teneny tsisy marina na deray aza. Mime daholo ny olona dia gaga izy hoe fa inona no mampime anareo? Nareo nga mafantatra iza mafantatra iny nangatanana daholo zay mafantatra. Tena mafantatra. Tsy marina lazaiko teo satria fa zatra mahavoa izy amin'le psikanalisa. Tsisy marina deray aza ozy le olona. Fa ahoana mahatonga diso? Tsy mbola nandiso mitsara efa manao izy izy. Dia namaly le mpitoroteny hoe marina tokoa ny anao. Fa za taloha zany. Fa raha misy olona amin'ny Kristy dia ka ny endriko tsy niova. Fa ny foko sy ny fanahiko dia niova. Eo indray ianao ny diso. Eo indray ianao ny diso. Ary anao moa nitoetra ny obolany razana moa, nitoetra ratsy, fa ny tare ratsy, eny efa ova. Efa niova koa iny efa tsy marina koa. Efa sikirindrareo koa iny. Efa samy misikotra ny azo zao. Efa io ny obolany iny efa manomboka tsy azo ampiasaina. Dia izay zany mitenen'ny Paoly apôstôly eto hoe tsy fantarin'olona. Io zany mba dinio amin'ny fiainana. Fa raha ianao zany voakajy ny olona ny zavatra ataonao na zaza ianao na lehibe, dia mieritrerety ianao fa kely ny fiasan'ny fanamasina aminao. Fa zany olona manana ny fanamasina zany tsy azo refesina. Tahaka amin'ny rivotra sy ny rano, satria izay ny toetra ny fanamasina. Tsy azonao refesina izy ny heriny no hitanao, ny asany no hitanao, fa tsy azonao kajikajiana izy. Satria manana n'Andriamanitra ao anatiny ao izy. Io zany tokony eritreretintsika tsara. Ary zay mahatonga ny Paoly apôstôly hoe ianao nga mahay mandrefa n'Andriamanitra. Andininy fahaenina ambin'ny folo vakitsika. Ahoana hozy izy? Iza no nahafantatra ny sain'ny tompoka hampianatra azy? Ianao ve hampianatra n'Andriamanitra? Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahenina ambin'ny folo. Hainao mampianatra n'Andriamanitra hozy izy? Raha hainao zany dia hainao koa mampianatra ny zanak'Andriamanitra hoe mandrefy azy. Fa izay izy manana ny psikeny Kristy. Fa tsy psike andavanandronao io. Ary zay mahatonga anay tsy azo kajiana amin'ny fiainanay satria manana ny fanahin'i Kristy izay. Ka tsy ho kajikajinao andavanandro io nandrefesanao Ary samy tiany Paoly ampitaina amin'ireto Korintianina reto. Zavatra roa izy teo hoe ny fanamasina dia manome zavatra ho antsika. Inona io samy mamantatra azy? Ny fanamasina dia mampianatra antsika ny zavatra rehetra. Dia jery fanamporofona an'izany tsika Exodosy teo aloha ny vakiana teo. Ka itsika mahavoro Paoly apôstôly sady mahazo tsika ny fahalalana ara-panahy no mahazo koa ny fahalalana ara-tsaina. Ny kristianina zany dia olona maran-tsaina na tsy diplôme ary izy. Kristianina tsy tokony voambaka mihitsy satria mahandray roa izy. Manana ny sain'i Kristy izy fa manana ny fanamasina izy ka tsy atahorany koa izay lôzia rehetra anao. Ahoana ozy izy amin'ny andininy fahatelopolo sy ny faharaiky amin'ny telopolo. Ary Mosesy tamin'ny zanak'Israely hoe ino rehefa nitonoany Jehovah anarina Bezalila, zanak'Ori, zanak'Or, avy amin'ny fireneny Joda, ka efa ny fenony fanan'Andriamanitra dia inona avy no aminy?
fahendrena, fahiratatsaina, fahalalana amin'ny tao zavatra samihafa. Tanareo, inavony ainy amin'ny andininy faharoa amby telopolo, asa kanto, volamena, volafotsy, varahana, vato, hainy daholo. Tsy izy ihany fa Oliaba koa namana, mahainy koa Oliaba koa namana anankiroa zareo. Amin'ny andininy fahaefatra amby telopolo, dimy amby telopolo hoe fahaizana mampianatra koa nomeny azy. Ny fenony fahendrena izy, mahay tefy, rafitra sy ny sisa. Ianareo itsika mila mianatra tsara. Mandray ohatra eto Madagasikara. Ny vato eto amintsika narenakibony tamy dia siansy ésotérisme. Tady tsara fa raha manao vato ianao tsy maintsy manao fanafody gasy. Anontanian'ireo mpaka vato reo, misavatra teterina sorona foana reo. Ary tsy lavitra zany koa no mpiasa volamena. Ireo zavatra anankiroa reo dia mampiditra na amin'ny tokotanin'ny devoly. Nefa mahazon'Andriamanitra omenanao zany. Eto io zalahy raha rehetra sady mahay volamena no mahay zavatra rehetra. Fa tady tsara fa ny fakana vato sy ny sisa eto Madagasikara dia anatin'ny miolakoloka maizimezina foana ny fakana azy hatramin'ny fivarotana. Science occulte mihitsy nakanan'io. Zany zavatra anisan'ny tsy mampandroso ny firenena zany. Na izy tsy faly satria io zavatra maizimezina foana na akana azy na ino, misy kisorosoro na misy ninona sy ny sisa, na ny fitondrana azy na amin'ny inona. Fa tsy zany ny ampianarin'ny fanahy masina antsika. Bezalila sy Oliaba no mena zany fahaizana momba ny volamena zany sisa. Azo ianarana tsara zany. Ndeha jerentsika ny Korintianina voalohany toko 2:20 ny andininy 7. Resaka siansa le teo, fa zao ndray resaka ara-panahy. Korintianina voalohany toko 2:20, zay efa fatatsika loatra io teny io. Korintianina voalohany toko 2:20 manomboka amin'ny andininy 7. Ny olona rehetra no omeny, takio ny anjaranao. Ahoana izy amin'ny andininy 7? Fa izy rehetra dia samy nomena fampisehoana ny fanahy maso. Izy rehetra nomena. Aiza ny anjaranao? Ny anankiray nomeny inona ozy izy? Fahendrena. Ny anankiray nomeny fahalalana, siansy io. Ny anankiray nomeny finoana. Ny anankiray manasitra. Ny anankiray fahagagana. Ny anankiray maminamina mitorotemy. Ny anankiray mahafantatra fanahy. Ny anankiray miteny tsy fantatra. Ny anankiray mandika teny tsy fantatra sy ny sisa. Omeny ianao zany. Ndeha maranantsika azy ny ho atsika rehetra mianatra koa efa matetika fametrako ty dia hitantsika tsara zany aiza nakany pastera ny teny io. Salamo 7:10. Dia anontaniako matetika izy io dia ho an'izay te hikaly an'io teny io dia io ao no misy an'le izy. Hendry noho ny mpampianatra ahy aho. Salamo 7:10 andininy 7:70 hatramin'ny 7:7. Fa itsika rehetra dia ampianary ny fanahy masina zavatra rehetra. Salamo 7:10 andininy 7:70 hatramin'ny 7:7. Vakitsika ary. Indreny fitiavako ny lalànao. Fisaintsainako mandrakariva izany. Ny didinao dia mampahendry amin'ny ohatra no ny fahavalo, satria ato amiko mandrakariva ireny. Endry noho ny mpampianatra rehetra, satria ny teny vavolombelona no saintsaina. Endry noho ny atom-panahy, satria ny didinao mitandrema. Efa narovako ny tongotra amin'ny soana amin'ny lalana, mba hitandremako ny teninao. Tsy mba miala amin'ny fitsipika ao aho, fa ianao no mampianatra aho. Indreny amin'ny teninao raha andramako. Moatra noho ny tantelo atambava. Ny didinao nazaoko fahalalana, izany no ankalako ny lalam-bitika. Fanontaniana telo apetraka amintsika amin'io. Ny anankiray amin'ny andininy 7:70. Rehefa ampianarin'Andriamanitra ianao dia endry noho ny fahavalonao. Ilainao ve ny endry noho ny fahavalonao sa tsy ilainao? Le olona mandrika anao io, mikaly anao amin'ny asa io, manenjika anao io, raha endry noho izy ianao, horesiny sa tsy horesiny? Izay milana an'io. Mila endry noho ny fahavalonao ianao ozy izy. Za rehefa mandinika amin'ny tenin'Andriamanitra ozy izy dia endry noho ny fahavaloko. Mampahendry zany. Zay zany fiainako manokana mihitsy ilako an'izay satria endry n'izy an'izy amely aho, tsy mahavoa satria endry noho izy aho.
satria ampianarin'Andriamanitra, satria ampianariny ny fanahy masina. 7:7 ahoana ho sisy? Endry noho ny mpampianatra rehetra, ary io anisan'ny tsy mampandroso ny firenena. Ianao ve endry noho ny mpampianatra ao? Izy tsy miteny hoe mahay noho le mpampianatra fa endry noho le mpampianatra. Itsika mingonongonona foana fa mikorosofahana ny soatoavina. Raha mianatra lalàna ny olona dia mingonongonona mpianatra lalàna hoe ohatrany tsy le ny anaranay no ataony zalahatsy na ry na iry. Fa rehefa tonga amin'ny toerana izy, inona koa no ataony? Zay. Endry no le olona miteneniny te ve izy? Manao ihany izy. Omena tsiny ny manam-pahaizana, na amin'ny medicine io, na amin'ny zavatra maro samihafa. Fa rehefa tonga eo, tsy endry le olona kory ianao. Ohatrany tsy ny anaranao le zavatra. Endry noho le mpampianatra rehetra aozy izy samy tenan'izany ve isika? Fa miamidina le ratsy noho le nataon'le teo indray no ataony. Nefa izy hoe manenjika izy rehefa tonga eo izy nataony aminy nataony zany nataony. Dia mamitany koa hoe iza no endry no pastera atao am-piangonana mba manangana tany. Mememy fotsiny tsisy samy manangan-tany. Mampiantoka be pastera amin'izany satria le teny ity tsy azo fafana hoe endry noho ny mpampianatra. Tokony ho endry noho izy na re satria misy mampianatra. Fa izy tsisy mampianatra fa tsy ny fanahy masina. Ary zay le tsy mampandroso tokony ho endry. Ianao tokony ho endry noho le nampianatra anao satria ianao misy mampianatra. Ary zay le tsy mampandroso. Fa mbola misy anankiray 7:10 ahoana ho sisy? Raha manao an'izany daholo ny taranaka rehetra, endry noho ny antom-panahy aho. Tsy anontany ny antom-panahy aho fa amintany ny ankizy na ny ray aman-dreniny fotsiny. Atsangano ny rakizy sy tanora zay endry noho ny dada sy nenina. Atsangano aza jerena izy fa atsangano ianao raha mahatsiaro ianao. Fa izy jerijerena hoe tiako anangana eo. Nangam-bovony io. Fa tokony say an'izany isika. Hoe endry noho ny ray aman-dreny koa ako. Ary zay ny tsy mampandroso. Fa na le olona kondrona ohatra ny dadany na izy kondrona ratsy noho ny dadany. Nefa no bolan-drazy na mba miteny hoe zay toan-dreny raha mbola mitovy ianao dia mbola adala. Dia ny ankamaroan'ny olona zany inona? Fa tokony sahintsika miteny hoe za endry noho ny ray aman-dreniko. Dia voatra zany le taranaka. Fa ny ankamaroan'ny olona tsy sahy manao an'izany. Mazava tsara io teny io. Fa raha manana ny fanahy masina samy tena an'izany. Za endry. Inona ny fahadisoana irery nataon'ny ray aman-dreniko izay tsy ho averiko intsony amin'ny taranako. Zany no mampandroso zany. Paoly apôstôly raha mampianatra antsika ny fanavaozan'ny fanahy masina dia milaza hoe misy zavatra nomeny fanahy masina antsika. Angatao hitakio amin'ny fanahy masina inona ny zavatra nomenao aho, na zavatra ara-nofo na ara-tsaina na ara-panahy. Fa omeny ianao double nomeny ianao, sady mahazo ara-nofo ara-tsaina ara-panahy triple. Aveo ny fanahy masina itsika mampianatra ny zavatra rehetra, mianara miaraka amin'ny fanahy masina fa tsy misy zavatra tsy ho hainao. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
mivavaka isika. Ry Andriamanitra Tompo rainay ny an-danitro misaotra anao zahay. Misaotra anao zahay satria tamin'ity androany ity dia nanambara ny sitraponao taminay indray ianao. Misaotra anao zay Tompo fa rehefa nandre izany teninao zay manambara ny sitraponao izany taminay ianao, dia tsapanay sy tafalatsaka ty anatin'ny fonay tokoa, fa ay ny fanay masina dia manome zavatra mamaim-pona ho anay. Ary dia mandrakariva izay no toa tsy mahafantatra izany akory, koa mangataka aminao ary izay fanay masino, tario zahay mba ampafantaro anay ny zavatra izay omenao ho anay, mba azonay mandeha araka ny fanahy tokoa eo anatrehanao. Ary misaotra indrindra Tompo fa tena tianao zahay matoa omenao ny zavatra avy amin'ny fanahy masina mamaim-pona ho anay. Misaotra anay ihany koa zay Tompo fa mampianatra anay ianao, mampianatra anay ianao fanahy masino, mba azonay mahafantatra ny zavatra rehetra ary mihoatra lavitra noho izay mety ho fahalalana misy eto amin'izao tontolo izao, dia mihoatra lavitra noho izany ny fanomeanao fanahy masina, ny fampianarana omenao fanahy masina. Koa dia manaiky izay Tompo ankehitriny ny hotarianao fanahy masina, fa tena zava-dehibe sy tombony lehibe ho anay tokoa ny fananana anao fanahy masina zay manome zavatra mamaim-pona ho anay, ary indrindra mampianatra anay ny zavatra rehetra. Dia misaotra indrindra Tompo noho izany fitiavanao izany, makasitraka indrindra fa lehibe eo anatrehanay izany. Koa dia mametraka ny fiainana eo am-pelantananao ary izahay, mba tena ho mpanompo mahatoka eo anatrehanao tokoa, satria ny fanahy masina no ao anatinay sy mitarika anay, mampianatra anay sy manoro lalana anay mba azonay mandeha amin'ny fahamarinana. Dia mba ho marina aminay tokoa Tompo izany afatrao izany, fa ianao fanahy masina no efa mitarika anay sy manavao anay isanandro sanandro. Akinonay feno am-pelantananao Tompo ny fiainanay, ny amin'ny fanarahandianao Andriamanitra, mba hiroso hatrany, mba hitombo hatrany amin'ny finoananao Jesosy Kristy, ary dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany ny fiainanay. Apetraka feno am-pelantananao koa Tompo ny momba anay manontolo, ny asa mandrara, ny adidy sy andraikitra izay efa nakininao amin'ny tsirairay avy, fantatrao tsisy miafina aminao ireny Tompo. Indraindray izay dia matsiaro reraka, indraindray izay dia matsiaro kivy, kanefa no ny teninao sy ny sitraponao izay nambaranao taminay, dia ny fanahy masina mihitsy no mitarika sy manome hery anay. Koa dia amarino aminay zany Tompo, ka dia mba hiaina fiainam-baovao indray izay amin'izao sisa izao. Dia mivavaka aminao zay Andriamanitra ho an'ireo namanay izay ao anatin'ny fahoriana, nandao azy ireo ny havana tiana sy ny namana, ianao Andriamanitra no ampahery azy ireny. Fa manoloana izany tokoa Tompo dia misy ny namanay izay tena ao anatin'ny harerahana, reraka ny vatana, reraka ny saina, reraka ny fo. Ianao fanahy masina ilay mpampahery, ianao no irinay Tompo mba ampahery azy, hanome tanjaka ho azy, ampianatra azy, ary dia ho feno hery vaovao indray ny fiainany mpanomponao, ary dia haneo ny voninahitrao indray izy, ary dia apetraka feno am-pelantananao no aviny rehetra. Eny Tompo na tonga eto izy na any atokantrano any, fantatrao tsisy miafina aminao avokoa izy ireny. Fa mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ireo mpanomponao izay nandrotranao ny fahasoavanao, ka dia nanolotra fitaovana ho amin'ny fanatanterahana ny asanao, ho fanatanterahana ny tsangam-bato ny amin'ny fankalazana ny 520 taona sy ny 20 taona ny arahana ny asa tamin'ny mpitandrina izay eto aminay. Misaotra anao Tompo ny amin'izany mpanomponao izany, ary dia apetraka feno am-pelantananao ny fiainany sy ny hoaviny rehetra,
ny fahasoavanao any hanapaka mandrakariva eo amin'ny fiainan'izy ireny. Fa izay tsirairay avy reto ihany koa Andriamanitra dia kinina eo ampelantananao ny fiainanay tsirairay avy, izay mety ho endrim-panahinana anatinay ihany. Ianao hanome fiadanana, ianao hanome fifaliana, ianao no hitarika amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka dia mba ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao tokoa izahay, ho feno ny fifaliana avy aminao Andriamanitra. Dia izay rehetra mahasoanay Andriamanitra dia fantatrao tsisy miafina aminao izany ary dia mino sy mahatoky izahay fa ho tanterahinao araky ny habeny indrindra fosiny fitiavanao. Koa indreto izay mivavaka mangina eto anatrehanao, manambara izay mba etaponay eto anatrehanao Andriamanitra, ko mba mieno ny fivavakay. Izany Tompo no mivavaka asandratray, dia mino sy matoky izay fa hamaly izany ianao araky ny habeny indrindra fosiny fitiavanao, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany. Amen. Hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra no ny fitiavany sy ny famindram-pony amintsika andeha hitsangana isika. Ny fanekam-pinoana lalana fahatelo no andeha raha tsika manonona hoentintsika manambara izany finoantsika izany, dia ilay fanekam-pinoana manao hoe: mino n'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fon'olom-panota isika dia mandratra antsika Kristy. Mino Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika aho. Tonga izy tsy hamonjy ny very, izy no fahamarinana ary fiainana, izy no masin'io ary mandrakizay. Mino fanahy izy no fanahitsika, fa zanak'Andriamanitra isika, fa nahiana mambatisasika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay mandresy izao tontolo izao tena fontsika, tonga hampitony ny finonay. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia masina roa tokony atikona fifaliana ho atsika ny mandray ty avatsika tya miroso amin'ny sakramenta masina, sakramentan'ny fanasan'ny Tompo. Ny hira fanampin'ny fahaefatra no raintsika andininy voalohany, iroso manoloana ny alitara masina izay manolo tena ho amin'izany.
fahafaham-kiapa malala amin'ny tompo. Misaotra ny Andriamanitra isika noho ny fahasoavana sy ny fitondrana ny fiangonana. Handray ity olo-monjaina ity ho amin'ny isan'ny fiangonana handray ny nofo amandrany Kristy. Vavolombelon'ny fanekena ataon'izy ireo isika, ary miombona sy manavao izay nanokanina antsika tsirairay avy ny mpanefana samy tompo rehetra. Efa nampianarinay ny filazantsara izy, efa nahatateraka ny fanekenany tamin'ny batisy izy, atolotra antsika mba ho amin'ny masinina ankehitriny. Kandeha antsika hitsangana hangataka le fanahy masina. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay mandrakizay eo misaotra anao zay misaotra anao amin'ny fonay manontolo. Sitraka ao ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny fitiavana anatona anao. Ry Andriamanitra tsara sy mahatoky eo niny ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny izao zanakay ho anao izahay ka mangataka ny rotsahany fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ary ankehitriny Andriamanitra rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo Andriamanitra rainay, mba henore ny vavakay rehefa zay rehetra sy zay rehetra akarinay entinay aminao. Raisy koa zay rehetra nio amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Lay mpamonjy anay no angatahanay izany vavaka izany, ho azy ihany koa ny voninahitra ary ho an'ny fanahy masina. Amen. Ipetraka isika fiangonana. Hoenao tsika ny teny fanorenana izao fanokanana izao. Hoy ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny any amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, aoka izy andano ny tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny amonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza na avery ny ainy noho ny amiko dia azo izy aminy. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa avery ny ainy? Inona ny meny olona takalo ny aina? Fa na iza no sitrapony raiko izay nandanitra, dia izy ny rahalahako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona naikano hatrehan'ny olona dia ekeko izy natrehan'ny raiko izay nandanitra. Nazovona andahano hatrehan'ny olona, ho lavo kosa izy eo natrehan'ny raiko izay anandanitra. Amen. Noho izany miteny Tompo izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminao, vaninao araka ny sitraky ny fonao. Ianao va min'Andriamanitra aparatsika sady tiantsika nandanitra, izay tiantsika ka manomentsika ny janany lahy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mihinany Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianao? Moa ianao manaiky ho amin'ny tenanao ny fanekirana tamin'ny batisa izay efa nandraisanao ny fanomezan'ny fanahy masina ka mampizotra anao amin'ny lalana fiainana Kristy aminy ka ezika no tian'Andriamanitra ankatoy ny sitrapony ahatsiaro ivavaka sy hamaky baiboly hamonjy fanompom-pavahana sy fanasamy tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. O karenao hitodika any amin'ny fiangonana sady anamafy ampahabe masy izany fanekenao izany. Izao raha zafy miara-manana liana mihotosoa rehefa nanaraka amin'ny fampianaram-pinoana dia nanapa-kevitra indray ny fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny faneken'ny famonjeny sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony, koa ezaka ao eo ambany fitarian'ny fanahy masina na indinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toroteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandrona ny voninahitr' Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako
Ary ezaka ao hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomenay mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no ankinako hahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre ianao Andriamanitra, matoky azy fa ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Raha zafy miaramarina liana miotosoa. Noho izany fanekeny nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina no tsofanay rano anao, no hanamasinanay ianao ary andraisana anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy toa izay efa niantso nala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorina ny mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay, ho aminao ny fahindrena, mahiresy sy mahatanja fa mitompo momba anao. Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra Tompo rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay no ity ora izay nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao Andriamanitra Tomponay eo ity mpanomponao ity izay vao avy nanamafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray eo no niantso azy ka namaly izany antsonao izany izy. Taio ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao ka mba omeo azy ny hery aretany amin'izany. Noho ny fananao masina dia atoky anao izy. Ianao ihany no aoka hanomana azy hanatona ny latabatra ao masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finony, tsy azongozongozonina ny fanoloran-tenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany. Ary sehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Mivavaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Eno izay riray ny famindram-po, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Mandianaka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra ny fanamasina izay noraisinao tamin'ny fametrahana ny tanana tao aminao. Amen. Ny rantsana taniketsa no iderin'Andriamanitra amin'ny rakom-pisaorana izay ho ataon'izay ianao izany.
rehefa manatona le micro le olona dia efa tokony velomina le izy fa tsy tara be foana. Irosy amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao voaray izao marain'izao. Vaovao avy any ivelany. Avy amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga, fanomanana ny vadin'ny mpiomana mpitandrina. Fanasana, amin'ny maha-irentsika ao amin'ny Tompo dia tsy misalasala izay fikambana ny vadin'ny mpiomana mpitandrina Ambatonakanga. Manasa anareo ny anatrika ny varotra fampiratiana karakarainay ny zoma 7 Mey 2024 ho avy izao. Izy fanompoam-pivavahana amin'ny 7 sasa maraina ao amin'ny FJK Matranyvato Ambatonakanga ary arahina varotra fampiratiana sy hetsika karakarain'ny vadin'ny mpiomana mpitandrina Ambatonakanga. Izany dia atao amin'ny grande salle faculté de théologie Ambatonakanga ihany. Misy sakafo miavaka, amidy sy fitaovan-dakozia maro isan-karazany ampiratianay amin'ny fotoana io. Ery lehibe ho anay ny fandraisanareo anjara. Koa manantena ny fahatongavanareo izahay ry havana amin'ny hetsika ataonay io. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy, ny doyen, ny mpiandraikitra, ny vadin'ny mpiomana. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Avy amin'ny mpandimbola ny fiangonana, fiantsoana fivoriana, antsoina ny filohan'ny sampana sy ireo rehetra misahana ny fitantanana vola sy fananana eo anivon'ny sampana, ny rantsana eto amin'ny fiangonana, ny mpitantsoratry ny vola, ny mpitahiry vola ary ny mpandimbola ny sampana mba ho tonga natrika ny fivoriana teknika mahakasika ny fitantanana. Izany dia ho tanterana ny alahady 20 Mey ho avy izao amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana. Entina mandritra izany ny bokim-bolan'ny faranana sy no amarinina teo anivon'ny sampana. Zava-dehibe ny fanakalozana mandritra izany, koa ilaina ary takiana ny fanatrehan'ny rehetra. Misaotra tompoko. Avy amin'ny komity fankalazana 20 taona na mpitandrina sy 12 taona ny arahana nompo tamin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela Mianakavy. Antsoina ny mpikambana rehetra ao amin'ny komity 25 mba hijanona fotoana fohy ao aorian'izao fanompoam-pivavahana marain'izao ao aorian'ny fandraisana. Misy fifampizarana vaovao maika mahakasika ny asa sy ny hetsika ho tanterahantsika. Misaotra tompoko. Ampatsiahivina ihany koa isika rehetra ny sampana rehetra fa manomboka ny alahady 7 Mey hariva ny herinandro fanahy masina. Iangaviana ny tompon'andraikitra rehetra hiomana amin'izany. Ny andron'ny 9 Mey kosa, andron'ny akarany io dia anjaran'ny fikambanana katekômena. Vaovao avy amin'ny sampana VFL. Ampatsiahivina isika fa anio fara fisoratana anarana ho an'ireo zaza ho amin'ny didipoitra fahobe. Ampatsiahivina ihany koa isika fa mbola misy ny tapakila amin'ny rindran-kira iarahana amin'ny mpitory sy ny groupe Daniel. Atao izany atao fiangonantsika amin'ny alahady 7 Mey hariva. Koa manantenantsika rehetra andray anjara amin'izany, tapakila tsotra 3,000 ariary, fanasana 2 alina ariary. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Ilazana ireo mpianatra sekoly alahady maniry ho any amin'ny Mahajanga amin'ny Fiaonambe izay atao ny fiandohan'ny volana Aogositra ho avy izao. Iangaviana izy ireo mba hanantona any Madame Yoli na Madame Miora na mpampianatra sekoly alahady androany 15 Mey na amin'ny alahady 20 Mey. Araka ny tapaka tamin'ny fivoriam-be dia misy ny masotsivana hisafidianana ireo izay hosolo tena sampana sekoly alahady hamonjy izany Fiaonambe izany. Izany indrindra no antony fiaonana mialoha. Miverina ny ratsana taniketsany io hariva amin'ny 2 ora sasany. Ampatsiahivina ny ray aman-dreny mba hanentana ny zanantsika hiditra ao amin'ny rantsana taniketsa, afaka manantona ny mpampianatra na ny biraon'ny sekoly alahady ireo manam-paniriana amin'izany. Avy amin'ny sampanasa AFF. Mivory ny biraon'ny AFF sy ny biraon'ny Safifa rehefa mirava ny fanompoam-pivavahana, izany dia andinihana ny hetsika izay atao ny alatsinain'ny Pentekosta. Anio hariva amin'ny 3 ora no fotoanantsika mpiara-mandalina soratra masina izay arahana amin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela, koa entanina isika fiangonana rehetra hanatrika izany fampianarana izany.
avy amin'ny sampana tanora ratsana fanatanjahantena sy fialam-boly. Manomboka androany ny fisoratana anarana any amin'ny sampana velona rehetra eto am-piangonana mahakasika ny fitsangatsanganana ny alatsinainy pentekosta ho avy izao, alatsinainy 9 jona. Eny Andakana no toerana le amin'izany, ny alahady 7 Mey no farafisoratana anarana. Manantena antsika rehetra isoratra anarana ary ny sara-pisoratana anarana amin'izany any amin'ny sampana dia 200 ariary isan'olona. Avy amin'ny sampana Dorcas, misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ny mpitandrina rehetra, ny biraon'ny fiangonana, ny sampana rehetra, ireo renim-pia, ireo zokiolona tonga ny fanosina taminay noho ny fankalazana sampana Dorcas ny fetin'ny reny. Andriamanitra be fitiavana omba sy hanafieranareo rehetra. Naseho anareo tokoa fa Kristy ny fihavanantsika. Makasitraka. Azadino ny fianarakirantsika sampana isaky ny sabotsy maraina amin'ny valora sasany. Manentana trany ihany koa ny sampana Dorcas mahakasika amin'ny batisa faobe izay ataony alahadin'ny Pentekosta ho avy izao. Rakim-pisaorana, tokantrano iray manolotra madrie miisa 300 atolotra amin'ny fanorenana ny trano mpitandrina Rakotsafy Mikael. Filazana manjo, amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganana tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay Rasohary Malala Clarisse dia natsondray ody any aminy ny alatsinainy 7 Mey 2024. Hoy ny vadiny Lore Henri, ny zanany Ramiandro Soa Ratsivalaka Sarobidy sy Mirana Elodie. Ny raitapo aminy, ny raitapo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny mpitandrina sy ny fiangonana chapelle militaire à Païbe, ny sampana mpanazava stily eo amin'ny chapelle militaire à Païbe, nofiny dia nentina niala tao amin'ny tranony Sonerana ny alakamisy 12 Mey ary nentina nanamezana amboninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny chapelle militaire à Païbe tamin'ny 12 ora ary napetraka teny amin'ny fahasan-drazany teny Ambohitra telo Antanety Ambatomirahavavy. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay Ravelo Manantsoa Anitry ny aina dia natsondray ody any aminy ny talata 12 Mey 2024. Ny vadiny Rakoto Malala Rado Ernirina, ny zanany Rakoto Malala Sandaniaina Telomianada, ny rainy Randrea Malala, ny reniny Rasoa Miaratsoa Blandine, raitapo aminy, raitapo amin'ny vadiny, fianakaviana manontolo, ny fiangonana FJKM Manalamahintsy, ny fiangonana chapelle militaire Ampaibe. Nofiny dia niala tao an-tranony Anjanahary Ambatomainty ny sabotsy 14 Mey ary nentina teny amin'ny FJKM Antoby Fitahina alohan'ny nametrahana azy teny amin'ny fahasan-drazany teo Antoby. No ireo fahoriana rososonareo ry havana dia natateraka ny famangina fiangonana aorian'izao fanompoam-pavahana maraina izao. Dia toy izay indray ny vaovaontsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny fikamanana katakomenina manana ambara amintsika. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry havana. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany sakafo piraisana ny arahan'ny fikambanana katekomenina tamin'ny mpitandrina Rakotsafy Mikael Mianakavy izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra no ny 20 taona na mpitandrina sy ny 15 taona ny arahana nompo tamin'ny reto farany. Fiombonana no totosaina tamin'ny alahady 7 Mey lasa teo tao amin'ny cercle messe mixte Betongolo. Araka izany dia misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva izahay amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izay niara niasa taminay na tamin'ny fikasana na tamin'ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Isaorana eto ihany koa ny mpitandrina mianakavy izay nifanohana taminay mandrakariva nanohana ambavaka, ankevitra ary tamin'ny fitaovana maro isan-karazany. Isaorana ireo mpitandrina mizatra ray izay nanohana anay ihany koa tao anatin'ny fikarakarana izany hetsika izany.
maneho fisaorana ihany koa izahay ho an'ny filoha sy ny baraon'ny fiangonana eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé, ny filoha sy ny komity ny fankalazana fa 20 taona sy ny 25 taona, ny fikambanan'ny loholona sy ny diakona, ny sampana velona rehetra eto amin'ny fikambanana izay nanohana anay tamin'ny zavatra rehetra, eo ihany koa ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara izay tena niara-ny asakaiky taminay, isaorana ny mpitendry zava-maneno sy ny teo amin'ny lafin'ny teknika tao anatin'izany rehetra izany, ary isaorana ny mpikambana katekomenina rehetra na ny ankehitriny zany na ireo izay efa teo aloha niara-ny sala tao anatin'izany hetsika izany. Isaorana ihany koa isika rehetra izay niara-ny asa taminay na ny vantana izany na tsy ny vantana na tanterahana iny hetsika iny. Koa naneo tokoa ianareo fa Kristy ny fihavanantsika ka nanohana anay ianareo tamin'ny fitiavana tahaka nohan'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona, ka fankasitrahana no entinay maneho ny fifalianay ny amin'ny fanaovanareo izay azony tananareo natao ho fanampiana ny asa tao trano an'ny mpitandrina tamin'ny alalan'ny fikambanana katekomenina. Andriamanitra tokoa tsy mba tsy marina ka nadino ny asanareo sy ny fitiavana nasehonareo voninahitry ny anarany. Dia mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, misaotra tompoko. Ao anatin'izany dia rehefa nanao ny kontikonty maro isan-karazany izahay dia vola mitentina 5 hetsy sy 2 tapitrisa ariary no atolotry ny fikambanana katekomenina ho fanohanana ny tsangam-bato amin'ny fankalazana ny 20 taona sy ny 25 taona. 1,500,000 ariary ho antsika zanakasa. Ka manasa ny solotenan'ny komity izahay handray izany sy ny mpitandrina mianakavy. Ya satria moa tsy eo ny présidenty komity fankalazana dia raisiko adidy ary ampanetretena ny fisaorana ny fikambanany katekomenina amin'izao hetsika mateidera ataondrareo izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ny amin'izany. Dia amin'ny anaran'ny komity 25 amin'ny anaran'ny fiangonana Ray Manontolo no anehoana ny fisaorana era-po era-tsaina tamin'izao fandraisana anjara nataony fikambanany katekomenina izao. Andriamanitra manakaream-pahasoavana ny ampitombo hatrany ny finoana, ny fitiavana ao aminareo tsirairay avy, ary mbola ilay Andriamanitra tsy toko no angatahana avita sy hatateraka ny tsangam-bato izay etrerentsika ho atao. Dia ho azy rery ihany ny voninahitra. Mankasiraka tompo. Fifaliana ho antsika ny nahavitan'ny fanamasina ny fanambadiana reto avantsika Rafaly manana tokonirina sy Rafanjanirina Todisoro Zaminina. Azanao zareo. Reo izy ireo dia miarabinareo ny fiangonana. Saotra tompo. Entsika mbavaka ny sakramentany batisa ny zazakely safidy ny aiky Arias Tesi atolotry nay mandrendra Kotomanga tolotra Eritsosy Ralisona Antenaina sy Ena. Ary arinary zareo dia mivavaka an'izareo tsika. Zazakely Ralisona ekena Iolohana tolotra nay mandrendra Ralisona Antenaina Kianosy Revo Mandimby Melanie. Amin'ny sisiny ato zareo. Saotra tompo. Nisy etsika zany amin'ny azakazaka masina fampitomboana ny empanahy. Hitantsika fampitoana ny empanahy manomboka amin'ny
tsika tompona ndraiky tetisika fa midekône mandray anjara feno amin'ny liturgia ankehitriny ka misy zany azakazaka masina atao hoe azakazaka baiboly zay ambany fiahian'ny tanina mizadra rasy ny fikambanana katekomena misy famakina baiboly mitohy eto isaky ny alahady amin'ny folo raha vao mirava ny sekoly alahady ka afaka misoratra anarany ianao amaky any amin'ny katekomena misoratra anarany izay te amaky zany hotondrona ny be ny teny vakina ny boky vakina amin'ny baiboly mitohy zany izy io tapitra ny boky anankiray dia mifindra boky anankiray tsika dia ny tandrina sy zadrarasy ny katekomena mandahatra afaka mamaky na ankizy na lehibe isaky ny alahady amin'ny folo dia misy famakina ampahatsoratra masina izany fanasana fiofanana ataon'ny ami zany na ny Anglican Music Institute misy zany musique symposium ataon'zareo miaraka amin'ny pasteur Simon Kim zay pahalala mpahay mozika zany izy zany manomboka amin'ny 7 Mey ka hatramin'ny 3 Mey amin'ny sekoly ambony momba ny mozika any Ambobona ny ami zany ao ny fiaonana fanakolozakevitra ao ny fampiofanana misokotra ho an'ny rehetra mpanao mozika ny fiangonana antokopihira mpitendry mpitarika tokopihira santionana amin'ny fampianarana sy fampiofanana fampizarana amin'izany ohatra amin'izany ny choral and conducting zay misy ny béton technique musique analysis voicing balances sy ny reheral pleine zany hoe ny fiainona zany dia ao koa ny harmonie na ny fandrindrana tonality triads 7 chords modulation ny harmonie range misy koa ny handbells zao anatin'izay dia misy numéro azahoana misoratra anarana zany hoy ny soratra masina hoe ny zavatra rehetra diry malala dia ho fampandrosoana anareo ny taleny sekoly ny manasa atsika dia ho skinina kimma zany dia mampirisika atsika zany hiofana momba an'izany iroso amin'ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra isika eo ny antokopira afaka mihira ao anatin'izany
Nyana rani
Ny mpitandrina sy ny mpandraifina asan'ny tompo vaovao dia kolona ny olona dia manasa antsika iomban-databatra amin'ny tompo ny amin'ny fanasan'ny tompo asaina ianao izay vahiny mba hiombona aminay.
Tanteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrany zao koa raisa amin'ny finoana. Andriamanitra ny fiadanana masinareo samy ho tanteraka, ho arovana avokoa na ny fanahinareo ny ainareo tanteraka tsy hanantsinonareo. Hitahinareo ny tompo hamindra fo aminareo. Ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Amen. Fa isika tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao, fa fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'ny olona. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny ary ny fanahy masina. Amen.
ary tamin'ny andro farany tamin'ny andro lehibe amin'ny andro firavoravona dia nitsangana Jesosy ka niantso hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatina ka isotro izay mino ahy dia isy onony rano velona iboiboika ao an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina ary ny fanahy masina izay efa horaisiny mino no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Mivelatra manoloanantsika izany antsony Kristy izany raha misy mangetaeta aoka izy anatina isotro ka atolotra antsika ny sakramenta masina izay manambara ny nofo amandran'i Kristy ka asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony ataonay naovinany misaotra anao tompo ny amin'ny zanakao izay tonga olona izay nandresy ny fahafatesana nanao ny famonjena nanome anay ny fanahy masina izaho amin'ny derany anjely sy ny arikanjely nan-danitra ny anjely tsy ombian'ny alina apôstôly ny martiora ary olomboavitra efa sambatra aminao mianta izay tompo na mbola ety ambony tany ary amin'ny alalan'ny fanavoazana ny fanahy masina ka isantitra sady ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadia anazy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakeny ka hoy izy manao hoe raiso hano ity ny tenako izay menao anareo izao no ataovy io fahatserovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho familan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovana naovinany misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjena ary angataka n'ilay mpanamasina. Ry tompo anaiza nan-danitro indretra manao ny fahatsiarovana nahatongavan'izanako olona tsy fahatsiarovana fahatsiarovana fa sakramenta masina manambara ny fahatongavan'i Jesosy olona ny fijaliany ny fahafatesany fitsanganana amin'ny toerany maty ary izy niakatra amboninahitra mifona mandrakizay ho anay. Aingany mba ho tahaka ny salombary ny parika tanan-tsaha nangonona amin'izao mofo izao no nangonana ny mpino rehetra. Aingany ho tahaka ny sampam-boaloboka ny paritaka tanan-tsaha ny fiazanao amin'izao divay izao nangonanao ny zanak'Andriamanitra rehetra ka mba hafeno ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay io tanteraka sakramenta masina zao endry Kristile tokana Kristile tamteraka Kristile nateny ndray mandeha monja anay toy miazo fijaliana. Re tompo anay nan-danitro oka hiasa ny fanahy masina le pahary mpamelona mpanamasina mpanome anay ny zava-tsoa rehetra ary mampianatra anay ko mianto aminao zay ry fanahy masina amasin'ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy amasin'ny torak'izany divay manambara ny rano Kristy ianao Andriamanitra kosa atateraka amin'ny teny zanamakao malalanao mba ho tafaray marina tokoa amin'ny nofo amandran'i Kristy izay rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary aminao Andriamanitra tsy tokoa mba mifiraisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Ary satria iray ihany mofo isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo andeha fa efa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra.
Amen. Mipetraka isika anao ny laran-kira voalahatra amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoka. Zany kazarao amire miandry fanavozana ny fanamasina. Amen.
sangana isika hanetry-tena. Oka isika iombo-po amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika tao hoe zanakao. Tsy mendrika idirana mbanatafitra. Tsy mendrika itsipona izay sombitsomona latsaka avy amin'ny latabatra akory. Nefa ho ianao hoe izay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Eto no anoloranao anay mofonay na rano velona. Jesosy Kristy ilay miantso antsika hiaina ny fanomezan'ny fanahy masina manao hoe raha isohano ity ny tenako izao no ataovy io fahatserovana. Raiso ny tenako ny teninao ary ny rako ho fiainana. Jesosy Kristy Tompo ilay miantso atsika hanaiky ny fampianaran'ny fanahy masina manao hoe sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovana naovinanao vinany misotro ianareo. Misaotra anao izay Tompo fa efa nandray araka izay mety izao Kristy masina izao. Any mpanahy mavoka ary sakafo mifanjakany lanitra izany. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra tokoa izahay. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoe ny apôstôly masina amintsika. Mandeha aminaraka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filaminofo ianareo. Fa ny nofo manotra ny fanahy manotra ny nofo. Ary mifanotra izy roa mba tsy azoana manao izay tianareo. Fa raha taria ny fanahy masina ianareo dia tsy mambany ny lalàna. Fa zanak'Andriamanitra dia taria ny fanahy masina. Amen. Mipetraka amin'ny fifaliana isika no ny rakim-pisaorana amin'ny hira voalahatra. Amen.
rehetra nanana entina ianareo aneny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiritra amin'ny tavina aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo, ananatra amin'ny tavina aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadana. Petraka hivavaka mangina isika. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny alalan'ny sy ny Zanaka ary ny Dia mandehana amin'ny herin'ny fifalian'ny fanahy masina.